Aleluia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izahay anio asabotsy faharoa ny volana desambra 2023. Ry hava-malala amin'ny Tompo anio isika dia fotoanan'ny fandraisana ny Fanasan'Ny Tompo. Ary mino izahay fa efa niomana ianao hanatrika ny latabatra masina hiaraka amin'ny Jesosy. Satria isika tsiraray avy izay vita batisa tamin'ny ranobe dia iarahantsika mahalala fa manaraka ny ataon'i Jesosy isika. Dia iarahantsika izany isika eran-tany afaka isika miaraka mandray indray-pandeha isaky ny voalohan'ny volana toy izao. Ry havana, alohan'izany anefany dia mila isika
vita fihavanana tsara amin'Andriamanitra. Izany hoe tena voavela eloka satria araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy mihaino ny mpanota Andriamanitra. Ka oka isika tsiraray avy io manara-panahy hitondra ny tenantsika eo anatrehan'ny Tompo. Tsy afaka hainao antsika ny Tompo raha mpanota isika, raha tsy mendrika isika. Ny hira izay henontsika teo dia manambara hoe ny foko ry mpamonjy mangetaentanao. Tena mangetaenta marina ve isika ny Tompo? Sa fahazarana fotsiny ihany rehefa mihira iny hira iny? Ry havana hibebaka isika rehefa avy eo, mba tena hiaona amin'i Jesosy tokoa, mba tena hamindra fo amintsika tokoa izy, ary mba tena ho tafiditra any an-danitra isika rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety. Satria tsy hay, mety misy ny ho faty rehefa avy eo, mety misy ny ho faty raha alina. Sao dia sanatria ka neny na sisa no eo amin'ny fiainantsika. Satria raha tsy tafiditra any an-danitra isika dia very any amin'ny fahaverezana. Ry havana, ny teny nomeny Tompo tondrasantsika ny fibebahana dia ao amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona 2 andininy 1 ka hatramin'ny 7 no vakiantsika, dia tonga dia raisintsika ny andininy 10 ka hatramin'ny 11 dia ao amin'ny Deutéronomie 4 andininy 7 ihany no raisintsika. Io tenin'Andriamanitra io izay tondrasantsika ny fibebahana dia aorianan'ny fibebahana izany rehefa vita izany ny tenin'Andriamanitra foy dia ny vavaka fibebahana dia aorianan'izay ny mpanompon'Andriamanitra evangelista Erika izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra ary koa izany ny fandraisana ny Fanasan'Ny Tompo. Io tenin'Andriamanitra io izany izao raisintsika izao io izany hoentsika ny fibebahana dia manambara eo amin'ny titra hoe efa akaiky ny andron'ny Tompo. Io ry havana no nomeny fanahy masina teo. Mbola mampiomana antsika foana izany ny Tompo, ny fanahin'ny Tompo satria kely isa dia ho avy Jesosy. Kely isa dia ho avy izy. Enina averina eto foana ary hoe ho avy Jesosy dia oka ho raisintsika mihitsy tena miomana isika. Satria ny teny izay omeny eto dia tena mampatahotra tokoa. Tena mampatahotra. Raha nangataka teny taminy aho dia hoy ny fanahy masina taminy, izy efa tiantsika hatramin'ny taloha. Izay teny izay dia ao amin'ny Jaona 7:1 hoe rehefa tiany azy izy dia tiany azy hatramin'ny farany izany. Izay izany tiany fanahy masina ambara. Izany no noteneny teo, izay mihitsy no noteneny. Ho vakiantsika kely fotsiny izany io ao amin'ny Jaona 7:1 Jesosy no noteneny io tamin'ny mpianany. Jaona 7:1 andininy 1 ihany izany no ho vakiantsika. Hoy ny tenin'ny Tompo ho vakiako amin'ny anarany. Talohan'ny andro firavoravoana tamin'ny Pasika, satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny iray, ary tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy, dia tia azy hatramin'ny farany. Amen. Io zany no tiany fanahy masina omenantsika zany anio. Ny azy hoy ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe misy koa zany ny tsy azy. Any Tompo ve ianao? Sao dia tsy any Tompo. Satria hoy izany ny azy. Rehefa tiany azy, averiko kely ny tenin'Andriamanitra hoe satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny iray, ary tiany azy izay ao amin'izao tontolo izao izy, dia tia azy hatramin'ny farany. Ry havana, tiantsika anie ny Tompo. Raha tena zanak'Andriamanitra marina tokoa ianao, raha mbola zanak'Andriamanitra ianao dia miverena amin'ny Jesosy. Miverena aminy satria ny fitiavana dia tena tokana tsisy toa izany. Satria izy rehefa tia hoy ny tenin'Andriamanitra eto dia tia hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany. Fantany isika fa eto amin'izao tontolo izao
fa tsy ao anatiny izao tontolo izao. Ka izay no mahatonga ny fanahy masina, zay no mahatonga ny fanahy masina mampiomana antsika zany mba hiomana isika satria isika dia any Tompo. Ka oka isika hiverina hibebaka aminy dia hiainao antsika izy, hiainao antsika izy satria tsika mpanota. Ao amin'ny Joela ho vakiantsika ny 1:2 ka hatramin'ny 7, Joela 2:2 dia tonga dia midina isika ery amin'ny 10 ka hatramin'ny 1:10. Miangavy ianao aho tena maky an'io ten'Andriamanitra zany complet. Zay ten'Andriamanitra tsy vakiana complet eto zany dia afaka ianao mamaky azy milamina tsara rehefa misy fotoana ianao satria tsy ho voazava daholo zany izay teny rehetra omeny Tompo raha ohatra ka omena daholo zany ny verset rehetra. Ho vakiantsika zany ny bokin'ny Joela 2:1 ka hatramin'ny 7 dia ny 10 ka hatramin'ny 1:10. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra araka ny lazaiko teo hoe efa akaiky ny andron'ny Tompo, tsofy aoziona ny anjomara, miantsoa mafy ao amin'ny tendrombohitro masina, ao ka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany. Fa avy ny andron'ny Tompo, eny efa atombotra izany, dia andro maizina sy manjombona, andro mandraona sy maisy-pito, toy ny fahazavany maraina miely manerana ny tendrombohitra. Dia firenena lehibe sy matanjaka, ka tsy nisy tahaka azy hatr'izay, sady tsy hisy tahaka azy intsony any aorinany, hatrany amin'ny taonany taranaka fara amandimby. Misy afo mandevona eo alohany, ary misy lelafo mandoro any aorinany, tahaka ny sahedena ny tany eo alohany. Fa ny any aorinany kosa dia tahaka ny tany efitra foana. 10. Eo alohany dia miorooro ny tany, ary miozongozona ny lanitra, tonga maizina ny masoandro sy ny volana, ary tsy mamirapiratra ny kintana. Ary ny Tompo mahatonga kotroka eo alohan'ny miaramilany, fa lehibe indrindra ny tobiny, ary mahery izay manatanteraka ny teniny. Fa lehibe ny andron'ny Tompo, sady matahotra indrindra, koa iza no mahatanty izany. Amen. Eto zany ry havana ny tenin'ny fanahy masina eto amintsika dia tena ampatahotra ny andro ny Tompo. Ho avy Jesosy, ho avy izy, ary rehefa ho avy izy alohan'ny fiaviany dia ho tanteraka ny fahamaizinana eto amin'ity tany ity. Ampatahotra izany, tena ampatahotra izany. Afaka vakianao ny any amin'ny bokin'ny Matio 4:20 sy 5:20. Mifandray amin'ny toteny nomeny fanahy masina ity. Tena hoe ozy ny teniny hoe eo amin'ny 1:1 ho vakiako tsofy aoziona ny anjomara. Zany hoe mitsoka ny trompetra zany zao zay zao, mitsoka ny trompetra mba hifoazantsika tsiraray avy. Izahay aloha, satria izahay koa ane mila mifofoana, ary ianareo koa avy io, satria raha ohatra ka izahay mizara nefa izahay koa tsy miomana dia ho tavela-ty izahay. Fa mitsoka ny anjomara izahay ho anay aloha, izay vao ho anareo, satria mila miomana isika tsiraray avy. Aza mieritreritra tompoko hoe izahay eto dia tsy vavaka tsony fa vitany eto dia mipetraka amin'izao. Tsy tompoko, hitazomana ny fahamasinana dia tsy maintsy mifoha ara-panahy foana andro na alina. Amen. Mila samy miambina zany isika tsiraray avy. Dia izay zany ny teny fanahy masina hoe tsofy aoziona ny anjomara, miantsoa mafy ao amin'ny tendrombohitro masina. Isika tsiraray avy no atao hoe tendrombohitra masin'ny Tompo rehefa tena ao amin'i Jesosy ianao. Oka isika tena hifo,
ary tena angovotra eo anatren'Andriamanitra, angovotra. Tsy ho raisina maivana zany ny hiaonana amin'ny Tompo sy ny fiavian'ny Tompo. Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe aoka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany. Aoka isika tena atahotra mafy tokoa an'ilay Andriamanitra lehibe indrindra, fa avy ny andron'ny Tompo, eny efa tomotra izany. Dia andro maizina sy manjombona io ary le izy, tena maizina ary manjombona. Ry havana, tena hoe ny fahamaizina zany tena hoe tsy ahitana na inona na inona izay rehefa ho avy Jesosy, satria hiraraka ny kintana avy an-danitra, ho amazinina ny masoandro, hiova toy ny rà ny volana, zava-doza ho zava-doza ny zavatra iseho. Teo ny fanahy masina ny teny tamintsika hoe ny Tompo dia tiantsika ary tiantsika hatramin'ny farany, nefa ny eto izy dia mampafantatra fa izy koa dia afo mandevona. Zany hoe raha tsy zanak'Andriamanitra isika dia ho levon'ny afo. Ny Tompo no afo mandevona. Eo amin'ny andininy 7. Misy afo mandevona eo alohany, ary misy lelafo mandoro any ao aorinany, tahaka ny sahedena ny tany eo alohany. Tena tsara zany ny tany eo alohan'ny Tompo. Fa ny ao aorinany dia inona hoy izy? Fa ny ao aorinany kosa dia tahaka ny tany efitra foana, eny tsy misy tsy azony. Zay ry havana, doran'ny Tompo ny fahavalo. Sao sanatria ka ho fahavalo isika, hibebaka isika rehefa avy eo. Ao amin'ny Deoteronomia 4:4-20, io no manambara an'ilay hoe afo mandevona mihitsy Andriamanitra. Ozy ny tenin'ny Tompo ho vakiako amin'ny anarany. Deoteronomia 4:4-20. Fa ny Tompo Andriamanitra ao dia afo mandevona, eny Andriamanitra sarom-piaro izy. Amen. Hitanareo zany, izy Tompo Andriamanitra dia afo mandevona, ary Andriamanitra sarom-piaro izy. Zany hoe tsy ilainy zany isika, tsy ekeny zany isika hiaraka amin'izao tontolo izao. Rehefa olona tsy mety miala amin'ny fanao izao tontolo izao dia mila misaraka amin'izao tontolo izao isika. Tsy manaraka ny ataony, fa miala, satria ny Tompo dia afo mandevona. Andevona antsika izy ho tahaka ny fahavalo raha ohatra isika tsy mankatoa ny Tompo. Ry havana, aoka ianao no hamaky an'io Joela io, satria ambarany eto ny miaramilany Tompo. Ny miaramilany Tompo dia voalamina hiady, ary koa tsy mifanosika izy. Ho hitanao rehefa mamaky eo ambanimbany eo ianao. Ary miteny ny tenin'ny Tompo hoe eo alohany dia miorooro ny tany, zava-doza izany, ary miozongozona ny lanitra. Tonga maizina ny masoandro sy ny volana, ary tsy mamirapiratra ny kintana. Zay ny zavatra iseho, tsy maintsy ho tanteraka ny tenin'Andriamanitra tompoko. Ho zava-doza raha tsy miomana isika. Tena zava-doza. Dia ny 1:10 farany ao amin'ny Joela zany io dia hoy ny tenin'ny Tompo hoe ary ny Tompo mahatonga kotroka eo alohan'ny miaramilany. Tena mampatahotra izany. Tena mampatahotra izany. Fa lehibe indrindra ny tombony, ary mahery izay mahatanteraka ny teniny. Fa lehibe ny andron'ny Tompo, sady matahotra indrindra. Koa iza no mahatanty izany. Amen. Ry havana, tsisy ahatanty ny fotoana izay isehoany izany. Zava-doza izany. Anatin'ny nofo fotsiny
Izay naseho an'ny tompo momba ny amin'ny fiaviany dia tena mampatahotra izany tompo. Ry havana hibebaka isika mba tsy ho tratra n'io andro io, mba tsy ho tratra fa mba ho tafakatra any an-danitra isika rehefa hanomboka ny andro mahory, rehefa mipetraka eo amin'ny toeran'ilay antikristy dia mpiakatra ny olony amin'izay Jesosy. Engany ho tafakatra isika satria ho avy ny loza maro samihafa alohantsika hiakatra. Oka isika tena hiomana, ry havana, oka isika hibebaka. Tonga dia afaka mandoalika ianao. Hibebaka isika, angataka ny famindram-pon'ny tompo mba tsy ho tratra ny loza ety ambonin'ity tany ity. Hoeto eo amin'ny tompo ny tenanao manontolo. Hoeto eo aminazy ny fahotanao. Alefako ny hira anankiray ilay hoe ôry mpanota aza mandà. Samy mpanota avokoa isika tsiraray avy. Oka isika tena anatona an' Jesosy angataka famindram-po aminy satria izy dia Andriamanitra velona ary tsy azontsika vazivaziana. Ho avy Jesosy tompo. Tonga dia efa afaka manomboka mibebaka ianao na mbola tsy manomboka ara ny hira dia afaka mibebaka sahady ianao. Andoalika isika tompo, anatrehan Jesosy tompo. Hoeto eo amin'ny tompo ny tenanao. Afaka mira ihany koa ianao raha mbola tsy hivavaka. Mivony lanitra ho antsika mpirenireny lavitra. Miantso antsika ny tompo, miantso antsika izy mba hiverenantsika aminy. Aiza no misy antsika tompo, aiza no misy antsika. Oka isika hiverina amin'i Jesosy dia mbola misy ny fotoana. Ve aiai fa ianao no tsy mandroso faingan'izany. Ndao tsika hanapa-kevitra hiova manomboka ny mamindra fo aminay tompo, mamindra fo. Tsika hiverina amin'i Jesosy. No mbola velonay ilay tsika. Hiverina amin'i Jesosy. Zava-poana izao fitiavanao izao. Tsika hiverina amin'i izao ny lanitra, fitireny lavitra. Indro Jesosy izy no aiza no misy anao. Hivavaka isika anatona an' Jesosy, hibebaka eo anatrehany hoe ny tenanao, ny mombanao manontolo. Jesosy eo, ndreto izay Jesosy mandoalika eo anatrehanao. Satria mpanota izay tompo, tsy mendrika izay na dia hiantso inaranao ara Jesosy. Jesosy malalao, ho avy ianao. Zay ny teny nomenao anay anio Jesosy dia ny fiavinao tompo. Jesosy malalao, ho tafiakatra va izahay. Sosanatrika ho tavela ety izahay, ka ho tratra ny fahoriana, ho tratra ny zava-doza zay mbola tsy misy toy izany ho ianao. Jesosy eo,
Zay mbola tsy misy toy izany hoy ianao no iseho eto amin'ity tany ity. Tompo mahalala ho, ankehitriny anefa dia efa maro ny zavatra miseho, ny zavatra mampiorooro, famonoana olona etsy sy eroa. Jesosy eo, tsy famindram-po intsony no zavatra misy eto ambonin'ny tany, tsy fankatiavana, fankalana Jesosy. Jesosy eo. Nefa mbola ho zava-doza tsy misy toy izany no zavatra iseho Jesosy. Arovy izahay, mamelany elokay Jesosy eo. Indreto izahay tompo mibebaka eo anatrehanao. Mitondra ny tenanay tsiraray avy Jesosy. Mamelanay tompo, mamindra fo aminay Jesosy. Satria ny andronao ho avy Jesosy dia andro ampatahotra tokoa. Jesosy io, araky ny teninao Jesosy, fa ny masoandro dia ho maizina tompo. Ny volana dia ho maizina tompo, ary ny kintana irà. Jesosy io, raha mandinika an'izany izahay, raha mandinika an'izany izahay tompo, dia tena tsy hisy toy ny fahazavana eto amin'ity tany ity. Ka mamelahy Jesosy, mifona aminao aho Jesosy, ny amin'ny tsy famendrehako rehetra Jesosy. Tompo malala ho, mba tsy ho fahazarana fotsiny ihany ny anatonako anao. Mba tsy ho fahazarana fotsiny ihany no anatonanay anao Jesosy, satria anao dia ho avy tsara ny tany. Ny miaramila anao dia efa voalamina ho avy Jesosy. Amaly, amaly Jesosy ny tany izay mitsangana ho fahavalonao. Jesosy io, zava-doza ny zavatra iseho eto amin'ity tany ity Jesosy, ka mangataka ny famindram-ponao. Tompo malala ho, sasao amin'ny ranao ny tenako manontolo. Ny fisainako Jesosy diovy amin'ny ranao izay tsiraray avy Jesosy, zay mibebaka eo anatrehanao amin'izao ora sy fotoana izao, na amin'ny fotoana izay enon'izy ireo ny video Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy, satria mpanota izay, impiry izay no mandanao, impiry izay no nandanao Jesosy, ka sasao amin'ny ranao soa Jesosy, mba ho afakely. Diovy ny fisainanay mba hadio Jesosy, satria raha tsy manam-pahamasinana izay dia tsy tafiditra any an-danitra tompo. Jesosy io, diovy amin'ny ranao ny masoko Jesosy, diovy ny masoko, diovy ny masonay tompo amin'ny ranao soa, mba hadio Jesosy, mba hijery zava-tsoa, mba hijery am-pitiavana, mba tsy eritreritra zavatra hafa intsony tompo, hafa tsy ilay fitiavana dia ianao izany. Jesosy, diovy Jesosy ny sofinay, ny sofinay tompo mahare zavatra maro tsy mendrika eo anatrehanao. Diovy ny sofinay Jesosy mba hadio. Diovy amin'ny ranao soa Jesosy, diovy amin'ny ranao soa Jesosy ny sofinay, ny vavanay, mba hiteny fitiavana, hiteny zava-tsoa mandrakariva. Diovy ny vavanay tsiraray avy Jesosy, mba ho vava mendrika eo anatrehanao, ho mendrika tokoa, ho zanakao ho mendrika eo anatrehanao. Satria tompo ny mpiteny ratsy dia tsy ho tafiditra any an-danitra, tsy ho tafiditra any an-danitra ny mpiteny ratsy. Tsisy toerana ho amin'ny mpiteny ratsy, tsy ny amin'ny mpandainga any an-danitra, satria masina ianao ray. Diovy ny vavanay, vava tia mifosafosa rehetra dia tsy ho tafiditra ny lanitra, vava tia miteny olona rehetra dia tsy ho tafiditra ny lanitra. Raha miteny olona foana ianao dia tsy ho tafiditra ny lanitra. Mibebaka, mibebaka izay Jesosy, mibebaka izay amin'ny vavanay, vavanay miteny olona foana Jesosy. Diovy amin'ny ranao ny vavanay Jesosy, diovy amin'ny ranao tompo mba hadio izay Jesosy. Sasao amin'ny ranao soa izay Jesosy mba ho mendrika eo anatrehanao. Diovy ny fonay Jesosy mba hangatsakatsaka eo anatrehanao, mba tsy hisy petina tompo. Diovy amin'ny ranao izay,
Sasao amin'ny ranao zay Jesosy. Aza mandao anay Jesosy. Aza miala aminay Jesosy. Sasao amin'ny ranao ny fonay. Satria ny fonay dia plasinao Jesosy. Toeranao, tranonao zany fanay masina. Ka tianao adio. Tianao adio ny fonay. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny foko. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny foko mangatanao amin'ny Jesosy. Ianao no malala ny mombanao za tsy malala ny otanao. Tsy malala ny mombanao any tompo no mahafantatra. Na iza ianao. Miatoraeny avy ianao. Ambarao am fa izy no afaka anao. Raha tena teo afaka ianao. Tompo, diovy amin'ny ranao ny foko Jesosy. Fa tsy hisy petina. Tompo alao anatin'ny foko Jesosy ny fanahiana. Alao anatin'ny foko Jesosy ny fahatezerana. Tompo malala o diovy ny foko. Diovy ny foko tompo adio. Alao anatin'ny foko Jesosy ny fahasikiana. Diovy ny foko Jesosy adio. Alao anatin'ny foko Jesosy ny fierikereana. Ny tsy fatokinanao Jesosy. Tompo malala alao anatin'ny foko izany. Satria fo matoko no tianao. Fo madio no tianao Jesosy. Tompo malala o. Okanao anadio ny foko amin'ny ranao. Okanao anadio ny tongotry ny tanako amin'ny ranao Jesosy. Ny tongotra amin'ny toerana izay nandehanako Jesosy. Ny tongotro tamin'ny toerana izay nandehanako tompo. Ka tsy nankasitrahanao Jesosy dia diovy amin'ny ranao tompo. Mifona aminao aho. Mifona aminao aho Jesosy. Diovy amin'ny ranao ny tanako Jesosy. Diovy amin'ny ranao ny tanako Jesosy mba hadio. Diovy amin'ny ranao Jesosy izay nikasihan'ny tanako. Izay loto nikasihan'ny tanako. Dia okanao tompo andory izany amin'ny ranao. Amin'ny ranao soa Jesosy. Diovy amin'ny ranao ny tenako manontolo. Na ny anaty na ivelany Jesosy. Ny fanahiko Jesosy. Diovy amin'ny ranao. Diovy amin'ny ranao. Jesosy eo isotro ny ranao. Isotro ny ranao Jesosy. Tsy hitanao ny rano Jesosy. Fa araky ny fanahy. Ka raiso ny rano dia sotroy. Fa izy no manadio. Izy no manadio ny tenantsika manontolo. Sy ny fanahintsika manontolo. Misotro ny ranao Jesosy. Misotro ny ranao Jesosy. Okanao anadio Jesosy ny tenako manontolo. Ny taovako manontolo. Ny momba manontolo. Tompo malala o, ny ankohonako tsiraray avy. Ny fiainako Jesosy. Ny fananako manontolo Jesosy. Zao groupe zao Jesosy. Ny olonao tsiraray averan-tany Jesosy. Diovy amin'ny ranao soa. Diovy amin'ny ranao soa Jesosy. Mba adio izay. Mba tsy hisy petipetina Jesosy eo anatrehanao. Satria anao ilay mpanafaka, mpanadio, mpiaro, mpitantana anay. Ianao Jesosy, ilay masina sy lehibe indrindra. Tompo malala o. Diovy amin'ny ranao aho. Diovy amin'ny ranao aho Jesosy. Ka izao fotoana izao tsika dia hitsangana. Androka devoly. Ianao no malala izay manakatsakana anao ao atokantranonao, amin'ny tenanao, amin'ny mombanao. Dia roay didio amin'ny anaran'i Jesosy velona avy any Nazareta. Satria izy rery ihany no afaka. Izy rery ihany no afaka manafaka anao. Ka roay mandidia ianao hery-maizina fa hitsoka izy handositra izy raha roanao anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tonoany anaran'i Jesosy. Dia roay velany tany foana na any amin'ny elo. Roay vela hipetraka aminao. Ka anaranao Jesosy no hitsangananay. Ka didinay sy andohanay ny akamata satana rehetra izay mitady hanafika anay dia atorana amin'ny ranao zany Jesosy. Torana amin'ny ranao Jesosy. Miala tao tokantranonareo tsy manan-kery tsy manam-pahefanampinareo fa torana amin'ny ranao Jesosy. Entinareo, entinareo Beelzebub any an-davaky ny elo plasinareo.
miala amin'n'anarany Jesosy Efanazareta, dorana amin'n'anarany Jesosy, dorana amin'n'anarany Jesosy, miala zany ireo devoly fampisaraka rehetra dia dorana amin'anarany Jesosy, any andavaky ny eny plasinareo, miala nareo devoly fahatezerana tena amin'n'anarany Jesosy, any andavaky ny eny plasinareo, any an-tany foanareo miala nareo devoly teny maty rehetra dia tena amin'n'anarany Jesosy, any andavaky ny eny plasinareo, entinareo ny tany foana plasinareo, miala nareo devoly zay manafitra amin'ny groupe dia tena amin'anarany Jesosy, tena amin'anarany any andavaky ny eny devoly zay manafitra l'écran dia tena amin'anarany Jesosy, tena amin'anarany Jesosy, tena amin'anarany Jesosy, any andavaky ny eny plasinareo, ny tany foana amin'ny plasinareo, entinareo santana, entinareo Jezebela, tena amin'anarany Jesosy nareo, miala ny devoly ny Jezebela, tena amin'anarany Jesosy nareo, any tany foana amin'ny plasinareo, miala nareo, tsy manaketsy Fandraisana, miala amin'ny menarana ela, tsahana amin'ny menarana ela, tsahana amin'ny menarana ela, tsahana any andavaky ny eny plasinareo, entinareo, tena amin'anarany Jesosy, tena amin'anarany Jesosy, rehefa mandringana nareo dia tsy hanaketsy ara-pahefana aminay izany fa mikotana ny aretinadina rehetra, mikotana amin'anarany Jesosy, tena amin'anarany Jesosy, any andavaky ny eny plasinareo, entinareo, tena amin'anarany Jesosy nareo, entinareo, any tany foana amin'ny plasinareo anarany Jesosy Efanazareta, miala nareo, miasa maty satana rehetra dia olombelo zay koba, miasa maty Lucifera dia tena amin'anarany Jesosy, miala amin'anarany Jesosy Efanazareta, tsy manaketsy manafana aminareo, miala nareo ny tombotrano, miala nareo ny ankola, miala nareo, tena amin'anarany Jesosy, entinareo devoly ny fahatezerana, tena amin'anarany Jesosy devoly ny avinavina, tena amin'anarany Jesosy, tena amin'anarany Jesosy, ny fankaratsana voatonana dia tena amin'anarany Jesosy Efanazareta, miala nareo, tena amin'anarany Jesosy Efanazareta, miala nareo, entinareo satana, any tany foana plasinareo, tsy manaketsy manapahefana aminay nareo, miala nareo devoly ny mpamosavy rehetra dia dina amin'anarany Jesosy Efanazareta, tena amin'anarany Jesosy, tena amin'anarany Jesosy, verina tany foanareo, verina tany foanareo, miala nareo devoly manakana ny asan'Andriamanitra, mpandavana asan'Andriamanitra dia tena amin'anarany Jesosy Efanazareta, tena amin'anarany Jesosy Efanazareta, any tany foana plasinareo, entinareo, tsy manaketsy manapahefana aminareo, entinareo, miasany maizina rehetra eny amin'ny rivotra, zay manakana ny bavaka anay tsy tonga any an-danja dia tena misabatry ny tompo zany, anarany Jesosy Efanazareta, tena misabatry ny tompo zany, miaizina rehetra dia tena misabatry ny tompo zany, amin'ny anarany Jesosy Efanazareta, tena misabatry ny tompo zany, miala nareo, any andavaky ny eny plasinareo, ny tany foanareo, tena misabatry ny tompo zany, miala nareo anarany Jesosy Efanazareta, tsy manaketsy manafahefana aminareo, tsy manaketsy manapahefana aminareo, anarany Jesosy Efanazareta, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, oka ny rahanao Jesosy no andrafitra anay, matsovy ny rahan'i Jesosy mangatamy tompo ianao andrakotra amin'ny tokantranonao tsirairay avy. Rahanao Jesosy manaova paozy mihitsy ianao amin'ny tanana, rahanao Jesosy no mandrakotra ny tokantrano, rahanao Jesosy no mandrakotra ny ankohonako tsirairay avy, rahanao Jesosy mandrakotra zao asanao zao Jesosy, zao écran zao Jesosy, ianao tokony andrakotra ny olonao tsirairay avy eran-tany sy amin'ny rahanao Jesosy, rakofony rahanao zay Jesosy satria ianao Andriamanitra lehibe indrindra, misaotranao Jesosy, misaotranao Jesosy, aleloia, 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 misaotra Jesosy. Angataka ny fanahy masina isika na dia efa teo ana fanahy masina hatrany am-piandohana dia angataka fanahy masina isika, izy no hitarika izao asa izao ary ampiteny ihany koa ny mpamompony ary koa ny eo amin'ny fandraisana dia ny fanahy masina no tompony asa ka angatahantsika izy hanavao antsika indray satria afaka isika izao, madidio isika izao, ka faly amintsika ny tompo, ka angataka ny fanahy isika, angatao ny fanahy masin'Andriamanitra hidina any aminao, angatao satria araka ny teny tompo hoe mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, donidony dia hovoana ianareo, aoka isika angataka aminy fa omeny iray antsika izany, raha tena vita fihavana tamin'ny tompo ianao izao dia omeny anao izany, ray fitiavana izy mangatà amin'ny sahady, angatao ny fanahy hitobatobaka ao anatinao, ho toy ny rano velona satria rano velona izy, hitobatobaka ao anatin'ny fanahinao, ao anatin'ny ainao, hiditra ao aminao izy, amenao anao indray ny tompo, amenao anao indray ny tompo, amenao tsika indray izy, afaka mangataka amin'ny isan'andro isika fa omeny tompo fanahy vaovao, lay fanahy mahery,
ilay fanahy ny fitiavana, ilay fanahy ny iray no omeny izy. Angatao izy dia ho avy ao ameno anao. Fanahy masina, ianao lay lehibe indrindra, ianao lay masina indrindra, fanahy masina no isaoranay. Saotranao fanahy masina, saotranao ray, saotranao Jesosy Tompo, ry telo fairay, satria velona sy mahery ianao, lehibe indrindra ianao, Andriamanitry ny nofo rehetra ianao, ary tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka ianao Jesosy. Ianao lay miasa ka tsisy ny ahasaka, ianao lay miasa ka tsisy ny ahasaka. Fanahy masina, mangataka fahafenoana avy aminao, mangataka aminao izay fenoy ianao izay tsiraray avy zanakao, fenoy ianao izay am'izao ora sy fotoana izao, fenoy ianao ao fanahy masina, fenoy ianao ao fanahy masina, fenoy ianao ao fanahy masina, fa mila anao aho, tsy mahay mandeha irery aho raha misaraka aminao, tsy mahay mandeha irery aho raha misaraka aminao, tsy afaka mandeha irery isika raha misaraka aminao, ka mangatà amiko mba hafahany miaraka amintsika. Mila anao izay fanahy masina, mila anao izay fanahy ny iray, fenoy anao izay, tario ny lalanay, tario izay, ampianaro izay, ampianaro izay, amboary izay, amboary izay, diovy izay, ampianaro foana izay fanahy masina. Okanao ameno anay, ameno anay, fenoy anao izay, fenoy anao izay afo ny fanahy masina, afo ny fanahy masina, mila anao izay, mila anao izay, mila anao izay. Okanao ameno anay mitobatobaka fanahy masina, okanao ameno anay mitobatobaka fanahy masina, afaka manangana ny tananao ianao, tananao anankiroa. Okanao fanahy masina, ameno anay mitobatobaka, satria rehefa mangataka isika dia manatsotra ny tana, rehefa mangataka isika dia manatsotra ny tana. Fenoy izay fanahy masina, fenoy anao izay, mila anao izay, avaozy izay, avaozy izay tsiraray avy eo anatrehanao, avaozy izay tsiraray avy eo anatrehanao. Mila anao izay fanahy masina, mila anao izay fanahy masina, ianao no mpitaritanana. Okanao anambara izay tianao ambara aminay olonao tsiraray avy, okanao anambara izay tianao ambara aminay olonao tsiraray avy, satria mila anao izay, mangetaentanao izay, fenoy anao izay, fenoy anao izay. Zaho rehefa tia dia tia hatramin'ny farany, hoy ny fanahy. Zaho rehefa tia dia tia hatramin'ny farany, nomeny antsika teo am-piandohana izany teny izany. Tiantsika ny tompo, matoa izy mampitandrina antsika fa ho avy ny andro farany, ho avy ny tompo, ho avy ny tompo, ary ho maizina ity tany ity. Tsisy intsony ny fahazavana, obscur, maizina tanteraka, maizina tanteraka zavatra anjo eto amin'ity tany ity. Ka vonona vai anao, iaona amin'Andriamanitra, ho avy izy toy ny afo mandevona. Eny, satria afo mandevona ny tompo, ho avy izy, ho avy izy andrava ity tany ity, ho tafiakatra va, aoka isika ioma, aoka isika ifoa, mba tsy ho tavela ity, mba tsy ho tavela ity. Saotranao fanahy masina, tsara indrindra, tera ho anao, aja ho anao, hatramin'ny taloha indrindra, tsy ankehitriny ary ho mandrakizay. Amen. Ny teniko hoy ny fanahy masina,
dia tsy miverina amiko foana raha tsy efa mahatanteraka izay nanirahako azy. Misaotra, misaotra. Aleluia. Amen. Aleluia. Saotran Jesosy tompontsika dia omeko ho an'ny zokerika ny toy an'ny fotoana. Amen. 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 Dia faly indray ry havana miaraka-tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana, firaisana amin'ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra iray izy Jesosy Kristy Tompo. Dia arak'izany teny fanahy masina, betsaka moa izany ny teny efa nomeny Tompo teo ny amin'ny iverenantsika aminy. Amin'izao fotoana izao dia vitsy no mitory amin'izany hoe fiverenan'i Jesosy Kristy izany. Matetika ary dia tsy tenenina satria manahirana ny olona na tsy ao anatin'izany finoana izany ny olona izay mitarika ny fiaraha-mivavaka. Fa izay mihitsy ny tenin'ny Tompo. Hiverina hozy izy. Rehefa niakatra many an-danitra izy dia niteny tamin'ny mpianany hoe hiverina izy. Ary niseho ny anjely hoe tahaka ny nahitanareo izy niakatra iny no hiverenana indray. Dia izao mihitsy izany efa andro farany izao araky ny efa famantarana nataon'i Jesosy miseho daholo ny famantarana maro fa mila mitandrina izany tsika ary ny andro farany efa nambara teo tamin'ny Joela teo koa tena mampatahotra. Dia inona ny amin'ny zavatra miseho amin'ny andro farany izay masina dia tanteraka izany no tafakatra ary izany ihany no ahitan'Andriamanitra. Rehefa tsy masina tsika dia arak'ilay teny teo miafy mandoro izany no miandry antsika dia ny fahariana rehetra avy izany ho an'izay olona manoka. Misaotra ny tompontsika alohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny tompo ary koa misaotra ny mpanompon'Andriamanitra Mama Felisia izany ny amin'ny nitarika ny fotoana teo. Misaotra ny fanahy masina ny teny sady ihany koa fa tiantsika izy ary namindra fo tamintsika izay tena mibebaka tokoa. Dia hizaran'ny tenin'Andriamanitra aloha tsika. Tenin'Andriamanitra izay zaraintsika dia efa tenin'ny Tompo izay nomeny ao amin'ny ato anatin'ny fiaraha-mivavaka izany nandritra ny tapa-bolana teo eo izay dia averin'ny Tompo foana ilay teny. Tapa-bolana mahery ny ao amin'ny Jaona 11:20. Ny ao amin'ny Jaona 11:20 izany dia averin'ny foana io tatoato teto amin'ny fiaraha-mivavaka tamin'ny gropy. Dia izay no tian'ny Tompo koa mbola nitenenina hoe io zaraintsika, zaraina amin'ny olona rehetra izany tsika rehetra eran-tany manaraka mivantana ankehitriny na araky ny efa lazaina foana betsaka ny tsy afaka manaraka mivantana fa manao enregistrement na mijery en différé ka dia ny Tompo samy hamangatsika. Ho vakiana aloha ny tenin'ny Tompo izany alohany angatantsika ny fanahy masina hanazava izany. Ny tenin'ny Tompo izay vakiako dia manomboka ao amin'ny 2:20 ka hatramin'ny farika amin'ny 30 farany izany aloha amin'ny Jaona 11:20 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Jaona 11:20 2:20. Hoy Jodasy tsy Iskarota taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany nosehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Dia namaly azy Jesosy hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny iraiko ho tia azy ary hakao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa any iray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola niketreto aminareo aho fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany iray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo amin'ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. 2:20 amin'anaran'i Jesosy: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo,
aza mangororo na matahotra ny fonareo, efa harenareo fa milaza taminareo aho hoe andeha aho nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly satria mankany amin'ray aho, fa ny ray dia lehibe noho izao. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho, dieny tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga. Tsy hilaza zavatra maro aminareo intsony aho fa avy niandriany izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona atampo izy fa mba ho fantatro izao tontolo izao fa tiako ny ray ary arak'izay nandidian'ny ray ahy dia izany no ataoko. Mitsangana andeha isika hiala eto. Amen. Mivavaka isika tompo. Eny ry Andriamanitra, ry ray any an-danitra, i Jesosy Kristy tompo, fanahy masina. Misaotra anao izay noho ny famindrapo omenao anay ary misaotra amin'ny raha anao sady efa manadio manavao mihaino ny fonanay ianao ka izany no nasahinay mitodika aminao, manantona anao hiresaka aminao ankehitriny. Dia tongava tompo ary indrindra ilay fanenao masina efa nomenao anay teo dia hitoetra hanazava ny sitraponao, hiteny araka ny fombanao fa vonin-kiainy foana izay tompo aoka tokoa tsy hiverina aminao ny teny fa hitombo avy zato eny ao amin'ny fonay sy amin'ny fanaonay tsirairay avy dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanao izay mivavaka izany. Misaotra indrindra tompo. Amen. Amen. Dia arak'izany teny izany io teny io mijaonona efatra amby folo manontolo moa izany raha vakiana manontolo mety raha mana fotoana isika mety voavaky ihany izany fa izay aloha no andraisantsika ny teny. Indrindra ny andininy fahatelo amby roapolo. Io izany tena tiany tompo hamafisina ao amintsika izay manaraka izao fiaraham-bavaka anio izao alohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny tompo. Vakiako verenako vakiana ny andininy fahatelo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly azy Jesosy hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho tia azy ary akao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Mahagaga izany ohatran'ny hoe vaovao amintsika indray izany ilay teny hoe ay izany raha tian'ny tompo dia mihaino ny teniny. Inona moa ny tenin'ny tompo dia ilay tenin'Andriamanitra eto izany be dia be ny teny efa nambarany teo izany ny amin'ny hoe tia natao hoe famasinana, tia natao famarinana avy amin'Andriamanitra. Mampirisika antsika foana izany satria ny fotoana rehefa fiaraha-bavaka ohatr'izao tsisy loatra araka ny tenin'ny tompon'Andriamanitra teo, tsy voavaky daholo ny tenin'ny tompo tao amin'ny Joela teo izao tokony vakiana. Tenin'Andriamanitra ireny izay ilay tenin'ny tompo. Dia eo koa ny teny maro ny any amin'ny ho antsika raha vaovao antsika izany izay antsika vao manaraka an'i Jesosy dia tsara ny mamaky manomboka any amin'ny Matteo, Marika, Luka, Jaona satria ao no tena hoe manambara an'i Jesosy Kristy. Dia izay no itenenan'ny tompo eto hoe vakio sy hazavao ny amin'ny hoe Jaona fahavatra amby folo ity izany ny amin'ny teo aloha izany. Tsika amin'izao fotoana izao ny baibolintsika no misy an'io hoe andiny sy toko io fa io dia boky soratana horonina taratasy izany no nosoratana dia mihodina fotsiny io fa tsisy hoe tena hoe misy hoe manomboka eto ny andiny fahavatra amby folo dia tapaka eto dia misy hoe tiany toko tiany andiny fa tsika teo aoriana no nandamina izany araka ny fomba fanoratra azy izany amin'ny fahafantarantsika kristianina azy sy ny olona nanoratra azy izany dia amin'ny fandikanan'io indraindray tsy mitovy loatra arakaraka ny baiboly izay vakiantsika izany hoe ary ny sasany toa miova kely, ny sasany toa hafa kely fa arakaraka ny mpandika ny tenin'Andriamanitra no mampiova anazy satria amin'ny teny grika sy amin'ny teny hebreo nanoratana ny tenin'Andriamanitra izany ka ireo misy dikany maro rehefa soratana vakiana izany tsy voasoratra amin'ny teny andikana azy ny teny malagasy izany dia teny anankiray na mot anankiray moa izany no andikana anazy nefa mety misy dikany telo na efatra ilay izy amin'ny teny grika na teny hebreo indrindra. Ka izay izany no tiany tompo hazavaina amintsika. Inona moa izany ny raha omena lohateny hoe inona no tena tiany tompo ambara amin'io Jaona fahavatra amby folo io dia ny hoe tokony hinoantsika fa misy Andriamanitra ary velon'Andriamanitra
de mamaly vavaka, tsy mihaino vavaka, ilay ray any an-danitra zay miaraka amb' Jesosy Kristy sy ilay fanahy masina. Am'ty Jaona 4:10 ty de miteny mihitsy Jesosy hoe: "Zaho sy ny ray de iray ihany." De rehefa hoe iray ihany ka mino azy hoy sisa mitandrina ny teniny, inona no teneny teo? Vakiako ihany izy amin'ny 9:20 aminaran'i Jesosy: "Raha misy tia ahy de hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho tia azy." Zany hoe izy sy ny ray zany efa ho tia raha mitandrina ny tenin'ny Tompo, ary aiko ao aminy izahay ka norona fonenana ao aminy. Eto zany de ny Jesosy sy iray dia iray ihany de hanorona fonenana ao amintsika raha tena tia anazy tsika. Am'zao fotoana izao be dia be mihitsy ny olona zany no tsy mino intsony, na hoe tsy ampianarina fa io le ray io de tsy misy intsony fa Jesosy ihany de efa ampy, Jesosy ihany de efa ampy e, Jesosy Kristy, Jesosy Kristy. Marina fa Jesosy no inoantsika, fa na eo aloha kely eo ary izy de miteny amin'io Jaona 4:10 ihany hoe: "Tsisy afaka mankany am'ray afa-tsy amin'ny alalako." De izy miteny hoe: "Zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana." Ao amin'ny Jaona 4:9 eo zany. Vakiako aminaran'i Jesosy 5 aminaran'i Jesosy: "Hoy Tomasy taminy: Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, koa ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana?" Hoy Jesosy taminy: "Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany am'ray afa-tsy amin'ny alalako." Zany hoe tsika zao zany ny lalantsika de ho any am'ray. Any amin'ny Apokalipsy izy de miteny foana hoe ny ray de mipetraka eo am'seza fiandrianana, mipetraka eo am'seza am'voninahiny any an-danitra any. Ary Jesosy no mipetraka eo am'tanana ankavanana, zany eo amin'ny toerany eo amin'ny ankavanana io dia any an-danitra any zany io no tenenin'ny Tompo foana hoe izy de sy ny ray de iray ihany. Ary zay no teneny foana hoe any an-danitra any no alehantsika, tsisy mankany am'ray afa-tsy amin'ny alalako. Ny dikan'izany mandeha mino an' Jesosy Kristy tsika vao tonga any am'ray. Ary inona le lalana mankany? Zay mahatonga anazy miteny mankany am'ray, zany hoe tsy lalana ety an-tany ety. Misy zany de tena misy miteny mihitsy hoe makanisa aty aminay fa aty amin'ity fiangonana ity no tena misy an'Andriamanitra. Any amin'le mpanompon'Andriamanitra iny mihitsy no tena misy an'Andriamanitra, de any ka voafitaka ny olona, de any rehefa mitaky le olona hoe zay no mivavaka taminareo, zay no mivavaka anareo, aty no tena misy de any tsy maintsy hoe alohavy ny fahafolon-karena, mandoava vola, misy adidy atao amin'ny pasteur. Ny sasany ary moa de tena mihitsy hoe fankalazana ny anniversaire-n'ny pasteur, fankalazana ny hatrany feno mihitsy ny fankalazana amin'ny anniversaire dia zany no ataon'ny olona fitakiana vola araky ny efa notenenin'ny tompony teo koa misy miteny hoe ity le Jesosy efa tonga eto aminareo izy, za le Jesosy Kristy. Fa eto de miteny mihitsy Jesosy hoe za ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. De zay zany sady efa mampitandrina antsika no tokony hieritreretra mihitsy tsika hoe mila mino tsika fa misy le Andriamanitra io. Any amin'ny Hebreo moa izy no tena miteny an'izany. Ary tsika vakiana kely ihany angambany eo amin'ny Hebreo 1 ny 2 ka hatramin'ny 4. De any amin'ny Hebreo 12 any fa zay aloha no vakiantsika zany ny am'le hoe misy le Andriamanitra, raha mivavaka amin'Andriamanitra olona de tsy maintsy mino fa misy izy ary mamaly vavaka. Zay zany misy ny olona tsy mino mihitsy fa hoe misy zany Andriamanitra zany, fa tsy maintsy mino tsika fa misy Andriamanitra. Dia izy miaraka amin'ny zanany vakiantsika zany ny Hebreo 1 ny 1 ka hatramin'ny 4 no vakiana. Anaran'i Jesosy hoe rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia am'zao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany zay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariny zao tontolo zao. Izy koa no mifamirapiratany voninahiny sy ny endriky ny tenany indrindra, ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Rehefa nanao fanadiovana ahafaka ny fahotana izy, dia nipetraka eo ankavanany lehibe any amin'ny avo, ka natao tsara noho ny anjely araka ny nanovany anarana tsara noho ireny. Zany hoe
any an-danitra any izy azonao vakiana, iverenana vakiana zany ahitanao tsara fa izy de mipetraka ao ankavanan'ny lehibe izy le Andriamanitra. Amin'ny baiboly moa zany tena atao hoe grand tel izy L lehibe zany no nosoratany hoe eo mipetraka ao ankavanan'ny lehibe izy any amin'ny avo. Zany hoe tsy ety an-tany aty fa any an-danitra any no itoeran'Andriamanitra zany de zay no tokony inoantsika. Mila mino mihitsy tsika fa misy le Andriamanitra ivavahantsika io. Ary zay koa be da be no nisy nanontany raha nandalo tany an-tanindrazana zany nisy fotoana nandehanako tany Madagasikara zay moa zany aty ivelany zao ankehitriny amin'ny lalaovana zao direct zao dia nanontany le tanora izy eo amin'ny 30 taona eo angambany le tanora niaraka tamiko izy tam'zay. Hoe le Andriamanitra ivavahantsika tokoa ve de le Andriamanitra ny jiosy tokoa ve le Andriamanitra ivavahantsika io e? Ay le olona zany tsy mino mihitsy na tsy mahafantatra fa le Andriamanitra ivavahantsika io ne de le Andriamanitra ny jiosy. Ny olona variana ny amin'ny endrika politika ny zavatra miseho an'Israely. Tsika zany tsy mijery ny endrika ara-politika ny amin'ny zavatra miseho an'Israely indrindra am'zao fotoana zao fa fantatsika ary zay ny tenin'Andriamanitra matoa tsika mamaky ny testameta taloha. Ho an'ny zanak'Israely nomena an'io testameta taloha io fa le Andriamanitra Abrahama, le nifidy an'i Abrahama, le nifidy an'i Isaka, le nifidy an'i Jakoba de le Jakoba lasa Israely niteraka 12 no nitenen'Andriamanitra hoe tsy ataoko Jakoba intsony ianao fa Israely io le Andriamanitra ivavahantsika. De le Andriamanitra ivavahantsika io le nitenena tao amin'ny Joela tao hoe tena mandoro izy ary mahita ny ao am-ponao, mahafantatra ny fiainantsika. De zay no nampitenenan'ny mpaminany teo aloha izy zany le nitenena tao amin'ny Hebreo teo. Betsaka ny mpaminany efa niteny ny amin'ny iavian'i Jesosy nefa le mpaminany reo koa de nahafantatra tsy nahafantatra an'i Jesosy reo fa naminany ny amin'ny iavian'i Jesosy fa reo de mpaminany zay niasan'ny fanan'Andriamanitra de le Andriamanitra ny an-danitra any. De mila mino zany tsika fa le Andriamanitra ivavahantsika io de le Andriamanitra nanao fahagagana tamin'Israely. Izy namoaka ny zanak'Israely tany Ezipta, niasa tam'zareo nandritra ny tany an'efitra. Le Andriamanitra rahona afo sy rahona nanazava an'zareo zany ny alina sy ny atoandro nitarika ny lalana. Fa tsy hoe misy zany am'zao fotoana zao de hoe Jesosy hany ka misy miteny hoe za ndray zao ny Jesosy. Satria tsisy intsony le Andriamanitra nivavahana iny fa tena olona mihitsy le Jesosy tonga olona iny de efa lasa izy de za ndray zao ny tonga. Raha avy any an-danitra mihitsy io de za mihitsy ny lasa Jesosy. Mila mitandrina mihitsy zany tsika fa eto ny tompo de tena miteny hoe tsisy afaka makany am'ray afa-tsy amin'ny alalako dia ary izy miteny hoe zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. De zay no tena mahafisin'ny tompo. Amintsika zany mila mino tsika fa izy sy ny ray ozy izy dia hanorona fonenana ato anatintsika. Ka raha mino zany tsika dia manantena ny fahagagana ary manao fahagagana maro izy ary tsy miova. Tena tsy miova mihitsy izy raha niasa izy tamin'ny olona teo aloha de miasa koa izy ankehitriny amintsika tsirairay avy. Zany ny fijona vavolombelona maro ny amin'ny fahitana. Misy miteny hoe tsisy intsony ny fahitana fa tamin'ny taloha ihany. Raha Andriamanitra tsy niova izy hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay ozy izy de mbola manome fahitana ihany izy. Manome nofo koa izy manazava amin'ny alalan'ny nofo tahaka ny nataony tamin'ny andron'ny Josefa, tamin'ny andron'ny Daniely, tamin'ny andron'ny mpanompon'Andriamanitra maro, Jakoba ary Mosesy. Mosesy moa zany tena nahita anazy koa. Jaona tamin'ny tao an-tendrombohitra nanomezan'ny tenin'Andriamanitra zany amin'ny Hebreo moa zany atao hoe Torah. Ny tenin'Andriamanitra de Mosesy mihitsy nihaona tamin'Andriamanitra tany an-tendrombohitra de izy mihitsy no niteny hoe sorato zao. Ka zay zany mila fantatsika mihitsy zany mpanompon'Andriamanitra mpanaradian'ny tompo hoe tena velona le Andriamanitsika io fa aza misalasala. Ny ankabeazantsika zany de manantena ny olona hoe raha anona ny tena miasan'ny fanan'Andriamanitra de mihazakazaka makany itsy fiangonana itsy no tena miroborobo be olona de any ny hazakazantsika fa ny tompo no efa miteny amintsika fa raha mino ianao de raha mitandrina ny teniny de izy sy ny ray ozy izy hitoetra ao anatinareo. Zany hoe tena mahagaga mihitsy zany ary tena tokony isaorantsika ny tompo. Zay le hoe za rehefa ty de ty hatramin'ny farany zay ny teneniny teo hoe averiko foana izy.
Raha misy tia ahy aminaran'i Jesosy, raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko. Zay aloha zany voalohany indrindra. Raha tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra tsika dia tsy tia azy rahateo zany. Fa mitandrina ny teniny aloha izy, ary rehefa mitandrina ny teniny tsika dia tia azy hozy izy, ary ny ray koa dia ho tia azy. Zany hoe izy sy ny ray zany. Ary akao aminy izahay ka hanorina fonenana ho aminy. Tena hoe feno, zay ilay feno fanahy masina, feno an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zany ianao dia eo ambany eo izy tonga dia miteny. Tohizako amin'izay zany ny famakiana ny tenin'Andriamanitra andininy fahaefatra amby roapolo. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, arak'ilay teny teo zany. Ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa an'ny ray izay naniraka ahy. Zany hoe ny ray sy Jesosy Kristy dia iray ihany. Any amin'ny Matthieu toko fahaenina dia averiny foana hoe zay mahatonga anazy nampianatra hoe zao raha hivavaka nareo hozy izy dia hoe ray anay eo izay any an-danitra. Dia midira hozy izy ao amin'ny efitranonao mangingina fa ny rainao izay mahita anao mangingina izy no hamaly anao. Zany hoe sady mamaly vavaka izy no mahita, fa tsy hoe tsy mijery anao, mety tsy zay ilay manontany tenitsika hoe mbola tsy tanteraka ve? Inona ny tenin'Andriamanitra tsy tanteraka? Zay mahatonga an'izy hoe inona no misy tenin'Andriamanitra zao hoe mila atao batisa ianao, Jesosy natao batisa tamin'ny ranobe, dia tonga aminao ilay tenin'Andriamanitra fa ianao tsy miheno sy tsy mino, dia gaga ianao fa toa ny tsy mamaly vavaka ihany ny Tompo. Ary toa ohatran'ny mikorotana ihany ny fiainantsika zany na tsy mandeha araky ny laoniny satria tsika mihitsy nefa tsy miheno ilay tenin'Andriamanitra na tsy mankatoy, tsy manaiky ny didiny zany. Dia eo ambany eo vakitsika amin'ny andiny fahadimy amby roapolo aminaran'i Jesosy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Jesosy moa zany tamin'iny mbola tsy mafy, mbola niaraka tamin'ny mpianatra. Fa hozy izy andiny fahaefatra enina amby roapolo aminaran'i Jesosy fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay randray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Zay zany, ilay Andriamanitra, ilay ray sy ilay Jesosy Kristy mitoetra ao anatintsika, dia Jesosy nandeha niakatra any amin'ny ray izy dia inona no hoe ilay mpananatra parakletos, zay ilay izy amin'ny teny grika zany io mpananatra io, fanahy masina. Mpananatra hozy izy mampianatra koa io izy mampianatra, izy no mampianatra anareo. Ilay fanahy masina zany sady mananatra, izy mampianatra, izy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Any amin'ny Jaona toko fahadimy amby folo andininy fahaenina amby folo koa. Miteny an'izany izy, azo vakitsika any anga aminaran'i Jesosy. Aminaran'i Jesosy. Aminaran'i Jesosy andiny fahaenina amby folo. Tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha handesy hamoa ary mba haharetany vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona na inona. Andiny fahadimy amby folo angambany ilay izy fa nijereko tamin'ny teny frantsay moa zany tsy mitovy araky ny teniko teo, tsy mitovy matetika ny fanazavana azy, tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Amen. Dia any amin'ny Jaona toko fahaenina amby folo andiny fahatelo amby folo koa. Zay ilay mampianatra anareo izy mampahafantatra ny zavatra rehetra ary na ny zavatra ho avy ary dia ambarana. Vakiako ilay izy aminaran'i Jesosy. Fa rehefa tonga ny fanahy famarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy teny avy amin'ny fahefany tenany izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Zay zany ilay fanahy masina ilay hoe parakletos moa zany amin'ny teny grika, sady mpananatra izy no mampianatra izy no mpisolo vava izy no mampatsiaro. Zay ilay izy hoe mampatsiaro, mampafantatritsika ny ho avy koa zany. Zay ilay fanahy masina araka ny teny teo. Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Dia io ilay fanahy masina io izay nirahan'i Jesosy. Izaho hozy izy hiakatra fa aza mbola mivoaka nareo matsa ny mpianatra, fa andraso aloha ilay fanahy masina fa rehefa tonga io dia izy no hiaraka aminareo hanananareo hery. Any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa any moa zany tena ahafantarantsika izany dia zay no tenin'ny Tompo tiana hambarantsika. Mila mino tsika fa ilay Jesosy Kristy
dia miaraka amiray ary izy dia miaraka amin'ny fanahy masina zay omeny antsika. Vakiako farany eo amin'ny tsy farany moa zany fa fanampiny eo amin'ny olo kely eo zany ny 170. Manomboka amin'ny 150 amin'anaran'i Jesosy. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho hangataka amiray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy hain'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Zay zany ilay fanahy fahamarinana eto indray zany dia teneniko hoe fanahy fahamarinana io. Zay ilay mampafantatra antsika ny marina, mampahafantatra antsika ny fahamasinana, ilay fanahy atao hoe mpananatra hozy izy izay tsy azon'izao tontolo izao, tsy fantatry n'izao tontolo izao zany satria tsy mino an'Andriamanitra izy, tsy mitandrina ny didiny izy. Raha antsika zany milaza hoe kristianina manara-dia, mandeha amin'ny resaka endrika fanompoana amin'ny asa fanompoana any am-piangonana, amin'ny asa fanompoana amin'ny fiaraha-mivavaka, nefa tsy mitandrina ny didiny araka ny teniny teo fa ao anatin'ny falotoana, dia tsy mahazo an'io fanahy masina io. Fa raha mitandrina ny tenin'ny tompontsika dia omen'ilay fanahy masina, dia inona no teneniny hoe satria mitoetra ao anatinareo izy ary mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Ilay fanahy masina zany tena ao anatintsika ary eo aminareo ny dikan'izany mambomba antsika. Zay ilay fanahy masina mambomba, zay ilay hoe angatao ny fanahy masina hameno antsika ary ilay fanahy masina koa no momba antsika amin'ny fiainantsika tsirairay avy ka tokony tsy hoe hisalasala intsony dia hatahotra. Misy zany tena matahotra mihitsy. Dia misy ny zavatra miseho ankehitriny, misy ady, misy rotaka hono, misy an'izao ny zavatra miseho any amin'ny tanindrazana moa zany, ny amin'ny zavatra misy amin'ny vokatry ny fifidianana, dia misy ny tahotra, misy ny malahelo, avy amin'ny tompo io, tsy avy amin'ny tompo io. Ho antsika kristianina tsy mijery an'izay tsika fa ny tompo rehefa ao anatintsika dia feno fifaliantsika, feno miala ny tahotra. Dia inona no teneny eo amin'ny 7:20 zay mihitsy mahatonga anazy miteny hoe fiadanana no avelako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza mangorohoro na matahotra ny fonareo. Zay mihitsy ny teniny. Ety amin'izao tontolo izao raha vao mijery ny ety amin'izao tontolo izao dia ny fanomeny dia hoe ny harena dia mila samy milamina tsara, tsy izay ny takon'izay ny fanomezan'ny tompo, fa fiadanana hafa mihitsy no omeny anao rehefa tena mino tsy manaiky ny didiny manaraka ny sitrapony. Araka ny teniko teo zany hoe tsy vakiako hatramin'ny farany ilay hatrany amin'ny voalohany koa ny amin'ny toko faha 7:20 teo, fa ny andininy voalohany ary izy dia efa miteny amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza mangorohoro ny fonareo, mino an'Andriamanitra ianareo ary mino ahy koa. Raha tena mino an'Andriamanitra tsika, raha tena mino an'i Jesosy Kristy dia tokony tsy hatahotra, tsy hangorohoro ny fontsika fa tokony hatoky. Naverina io amin'ny andininy faha 4 teo hoe fiadanako no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza mangorohoro na matahotra ny fonareo. Tokony tsy hatahotra intsony tsika na inona zavatra miseho ety amin'izao tontolo izao ety. Ny olona no matahotra, tonga ilay teny tao amin'ny Joël teo, hisy ny afo, hisy ny fandoroana, ho maizina izao rehetra izao fa raha miaraka amin'ny tompontsika ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, ivelany sy anatiny, dia tokony tsy hatahotra, tsy tokony hangorohoro ny fontsika fa tokony ho faly fa ho avy izy. Dia zay no tohizany eto, ho avy Jesosy, averiny foana koa zay 20:20. Amin'ny anaran'i Jesosy efa harenareo fa nilaza taminareo aho hoe andeha aho nefa ho avy aminareo indray. Ho avy izy, ho avy Jesosy ary tokony hiomana tsika. Ho avy aminareo indray raha tia ahy ianareo dia ho faly satria mankany amin'iray aho, fa ny iray dia lehibe noho izao ary ankehitriny dia efa nilaza taminareo aho dia ny tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga. Misy mbola tsy mino fa ho avy Jesosy, fa izao Jesosy dia efa miteny hoe mino fa ho avy izy, izao ny andro farany, fa manakaiky izao ny farany fa andrarantsika tsirairay avy no ino sa tsy ino
raha mbola mangororo ny fonao, matahotra ianao ny am'zavatra miseho ety am'zao tontolo zao ety dia mieritsereta fa mety mbola tsy nandray ny tompo ve? Sa mbola tsy nafahana arak'le vavaka nifonoantsika teo? Mbola ao anatin'ny fahalemena, ao anatin'ny fahazaran-dratsy, ao anatin'ny tsy finoana, fanompoan-tsampy, fijangajangana, ao anatin'ny fomba ratsy rehetra, hany ka mangororo ny fo. Fa rehefa tena manana an' Jesosy sy ny ray ary ny fanahy masina ao anatsika de tsy matahotra intsony tsika fa tena manana fanantenana zany ahita ny tompo any an-danitra any. Fa tsy maintsy hoe ahita, zay mahatonga ny hoe raha hijery ny zavatra miseho ety am'zao tontolo zao indrindra ny any hoe zavatra miseho any Israely sy ny any Palestina de ozy ianao hoe tsisy zany Andriamanitra zany. Andriamanitra tsy miova fa zany dia arakarakitsika zay mahatoky sa tsy mahatoky tena mitoetra ao anatintsika ve izy sa ivelambelany ihany ny endrika fanompoana ataontsika. Hamarana antsika ny fampahirizana alohan'ny resantsika fanasan'ny tompo dia hiaraka mafy tsika zany vakiantsika ny Kolosianina toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahadimy amby folo dia ajanontsika amin'ny faharoapolo Kolosianina toko voalohany ny andininy fahadimy amby folo vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ajanontsika hatramin'ny faharoapolo ahafantarantsika iza marina le Jesosy Kristy, iza le Andriamanitra zay tokony inoantsika sy tsy tokony hisalasalantsika raha miaraka aminy tsika. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Jesosy zany ilay lamatoa talohan'ny zavatra ary rehetra izao. Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haharetany zavatra rehetra. Izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy no voalohany dia ny lamatoa amin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavanany aminy ny zavatra rehetra. Ka ny rany teo amin'ny hazofijaliana no nanaova ny fampihavanana. Eny, izy hoy ao no fampihavanana na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Alleloia, amen. De zay zany ny rahan'i Jesosy nampihavanany amintsika zany raha tsy teo Jesosy nanolotra ny rany indray mandeha monja, tsisy intsony le sorona miseho hatramin'ny taloha tamin'ny andron'ny zanak'Israely fa rehefa tonga Jesosy de indray mandeha monja izy nanolotra ny rany dia zay no nahatonga antsika nahazo ny fandrafetana. De noho izy rehefa mihinana Jesosy tsika dia miara-mandova amin'ny zanak'Israely, miara-mandova ho an'izay mino. De tsy mino sy tsy manaiky ny ditiny zany dia tsy handova zay fahasoavana andina ny lanitra zay ampiman'ny tompo amintsika. Dia misaotra ny tompo tsika ny amin'ny teniny engany mba hitombo ny finoantsika tsirairay avy raha mbola zao ianao zany vao nahafantatra hoe ay ve le Andriamanitra sy Jesosy ray ihany, ay ve le fanahy masina nomeny izy kay miaraka ihany, dia fotoana zao hitodianao amin'ny tompo, hialanao amin'ny fahotana, fahadalana sy ny tsy finoana, fa fotoana inoanao fa Jesosy de efa tonga aty am'zao tontolo zao mitondra ny rany nanome ny rany ho fanavotana. Ka zay ny antony nanaovantsika ny fandraisana fanasan'ny tompo. Noho ny rahan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, nanaova ny fampihavanana ozy izy zay no hahatonga antsika hoe maninona no mandray fanasan'ny tompo. Jesosy miteny vakiantsika eo zany rehefa avy eo amin'ny eo amin'ny Korinthiana hoe izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Patsiahivina foana moa zany matoa ny tompo ny fanahy masina mampatsiahy an'izay hoe Jesosy de tsy niteny mihitsy hoe ataovy ankalazao ny andro naterahako. Fa Jesosy de niteny mihitsy hoe izao no ataovy fahatsiarovana ahy dia ny fandraisana fanasan'ny tompo. Zay ihany no tena noteneniny hoe nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana izy ny rano fanadiovana antsika de ataovy fahatsiarovana ahy zany, zany no antony anaovantsika zao fandraisana fanasan'ny tompo zao dia
Soratsika ny Tompo amin'ny teniny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen. Arak'izany dia samy efa niomana antsika tsirairay avy ny amin'ny ranom-boaloboka zany sy ny mofo izay eo amin'ny lohantsika dia ho vakiantsika ny teny fanorenana izao fandraisana fanasan'ny Tompo izao. Vakiantsika zany eo amin'ny Kolotianina voalohany toko 1:10 manomboka amin'ny 5:7-20. Kolotianina voalohany 1:10 manomboka amin'ny 5:7-20. Tsara raha mitsangana antsika ahafahantsika amin'ny fanajana zany ny amin'izany fahatsiarovana nomen'ny Tompo izany ihany koa. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa nandray tamin'ny Tompo izay natolotra anareo kosa aho fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadihana azy iny dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiany ilay mofo ka hoy izy: "Ity no tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy." Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana ary hoy izy: "Ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana na oviana no misotro ianareo." Ivavaka tompoko. Eny ry Andriamanitra iray, Jesosy Kristy Tompo. Fanahy masina, misaotra anao zay ny amin'ny teny nambaranao hanambara fa ianao sy ny ray dia iray ihany ary dia vonona tokoa ianareo hitoetra ao anatinay. Hitoetra ao anatiko Tompo raha tena mitandrina ny didinao, mankatoy ny didinao ka dia misaotra indrindra araky ny teninao hatrany am-boalohany fa ianao rehefa tia dia tia ianao hatramin'ny farany ka dia mitoera aminay, manjaka aminay tsirairay avy ary indrindra misaotra ny fanahinao masina irahanao ilay mpananatra manolo-tsaina, mampahafantatra anay ny marina, mampahafantatra anay ny ho avy. Eny Tompo, ilay fanahy masina ho aminay isan'andro, aminay tsirairay avy hameno anay ka dia misaotra indrindra. Raha hisotro sy hihinana izay Tompo ny tenanao, ny rahanao, fanekena vaovao, fanavaozana omenao anay indray androany dia hamasino izany, hamasino, hamarino araky ny teninao fa ataonay amin'ny anaranao izany satria ianao tokoa ny tena ilay mofo nilatsaka tany an-danitra, ianao ilay tena mofo avy any an-danitra tonga aty amin'izao tontolo izao ka dia tsy hangetaheta, tsy honoana intsony izay raha mihinana sy misotro ary ilay rahanao araky ny teninao ny tena fisotro ka dia diovy izay amin'ny rahanao, ilay rahanao tokoa no afo mandoro ihany koa hanala izay tsy hanao rehetra ao anatinay ka dia ataonay izao araky ny teninao fahatsiarovana ary indrindra ho finoanay fa hanadio sy hanavaonao indray ianao aminay tsirairay avy ary hitondra tanjaka hery fahasalamana ho anay izany dia ho famantarana fa ho fantatray fa ianao tokoa ilay tsy miova hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anaranao Tompo naovana izany vavaka izany. Alleloia, amen. Dia raisintsika ny mofo dia hohanintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Toizantsika ny famakiana ny teny amin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na oviana na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Amen. Raisintsika ny ranom-boaloboka dia sotrointsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny ry Andriamanitra, eny ry Ray any an-danitra, Jesosy Kristy Tompo, miandry ny fiavianao tokoa izay. Izany no anton'izao fionanay izao ankehitriny misotro ny rahanao, mihinana ny tenanao Jesosy ka dia mandra-piavinao dia ataonay izany mandra-pialy anay aty amin'izao tontolo izao koa
Eo tanterahanay foana zany ka dia misaotra amin'ny fanamasinana, misaotra amin'ny fanatana menao anay misaotra amin'ny tanjaka hery ary indrindra ny finoana fa ianao dia ao amin'ray ary ny faninao masina dia irahanao aminay tsirairay avy. Raha tena mandeha araky ny teninao zay maka tonodidinao andeha amin'ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao ka dia misaotra indrindra voninahitra ho anao irery ihany dia raina mandrakizay ny anaranao Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia. Amen. Dia naveriko amin'ny mpanompony zany ho famaranana ny fotoana ny fotoanantsika ankehitriny. Amen. Amen. Aleloia. Misaotra ny tompo lehibe tsika mahavita soamantsara ny fotoanan'io dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra koa ny amin'ny fotoana ny amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia samia mahery daholo tompoko. Dia izay zany ny fotoanan'io ka mahereza isika tsiraray avy dia amin'ny herin'ny tozo indray fotoana raha mbola tsy tonga zany Jesosy na mbola tsy miala eto zany iray amintsika tsiraray avy. Dia mametraka veloa aminareo izay tompoko dia ny tompo anie hiaro antsika tsiraray avy dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Amen. Amen.